Ny amin'ny lafim-baovao ara-koltoraly no amaranantsika ny fampahalalam-baovao nosantarina omaly ary mofo ny fankalazana ny Taombaovao Malagasy Lanonam-bahoaka tsy hanavahana foko na fihaviana izay moa no lohahevitra nosafidiana tao anatin'ity fankalazana ity. Tamin'ny fomba manetriketrika no nentina nankalazana Taombaovao Malagasy izay nosantarina omaly alahady. Nanamarika izany ny karazana lanonana izay nokarakaraina tamin'ny toerana maro teto an-drenivohitra. Lanonam-bahoaka tsy hanavahana foko na fihaviana, io tokoa no lohahevitra nosafidiana tamin'ity taona ity. Io ny fety iray ikamarantsika rehetra malagasy ary amin'ny taona ho avy angamba mino izay fa ho atao anina faharoy ny Taombaovao Malagasy. Manentana antsika malagasy rehetra mba ho tonga hanotrona io Taombaovao Malagasy io ary miangavy koa izay avy any faritra boeny mba tsy horontanina ity Taombaovao Malagasy ity izay misy milaza fa hoe tsy tokony atao amin'izao volana izao fa tokony amin'ny volana jolay indray le izy ka mampalahelo izay zavatra izay. Zahay avy any faritra nefa tonga eto hamonjy an'io zavatra io efa hita io daty io na olona indray nandroany ny sasany milaza fa hoe any amin'ny mois de jolay any indray ny fanaovana io Taombaovao Malagasy io ka miangavy izay tompoko hoe mba ho tonga daholo atsika hanotrona io Taombaovao Malagasy satria io fotoana ibebatsika samy gasy. Isan'ny nahitana hetsika maro samihafa ny tetsy amin'ny foiben'ny rarasy na tetsy Analakely, atao ny fampirantiana maro samihafa manodidina ny kolontsaina malagasy. Atao ihany koa ny vakidraozana sy ny hira gasy. Izany nanamarika ny fankalazana ny Taombaovao Malagasy ihany koa ny fidiovana, ny sodrano ary ny santatra. Fikambanana maro samihafa moa no niara-nisalany karakara ity Taombaovao Malagasy ity, dia ny trano koltoraly malagasy, ny fikambanana fitoarina, fisihavanana, malagasy tsara, zanakantanala, zavy mahafaly, ny foko sakalavan'ny boeny sy maro mandihy. Tapitra tao anatin'izay fanadihadiana izay ny fampahalalam-baovao antsika tokolasy tokovavy isaorina sy ankasitrahana ianao nanjoy izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao raha ampitso amin'ny valora indray ny tenako mandra-pionatao.